Mbola eo amin'izay pejy toe-karena izay hatrany dia miara-miasa ny FUBP tanàna Ankabobeny Hetra sy ny NMCC na ny autorité commerciale charge des mesures correctives commerciales ahafahana miady amin'ny fifaninanana tsy ara-dalàna. Omaly dia nisy ny fanaovan-tsiny teo amin'ny Rotonta. Ny fiantraikany amin'ny lafiny toe-karena aloha voalohany indrindra matoa zany napetraka ity rafitra ity hanao fanadihadiana amin'ny fifandikan-dalàna momba ny fifaninanana dia hiaro ny indostria eto Madagasikara amin'ny sehatra famokarana izay ataony satria ny fandikan-dalàna amin'ny fifaninanana zany dia mamono ny indostria ato anatiny dia raha maty ny indostria ato anatiny zany dia mazava ho azy fa mihena ny ataoko hoe ny tombony azo dia mihena koa zany ny vola ampidiriny amin'ny fitafiam-pampanjakana. Dia izy zany tsy dia hoe atao hoe problématika satria asa mbola tomboka zany ny asa ny autorité nationale chargée des mesures collectives commerciales dia ao anatin'izay asa izay zany dia tsy maintsy mitaky fanadihadiana izay tsy maintsy atao. Dia ny fanadihadiana atao zany dia ny fanangonana andreo ataoko hoe ny information rehetra mahakasika ny fandaharahana zany manodidina ny vokatra anankiray izay anaovana fanadihadiana dia anisany sampandarahana na hoe ataoko hoe entité anankiray izay manana an'izay information izay ataoko hoe sarobidy mahakasika an'izay tontolon'ny fandaharahana zay zany ny aty amin'ny direction générale ny impôt dia zava-dehibe ho anay zany ny fahavitany zao fiaraha-miasa izao fifanakalozana renseignement zay moa zany tena boaty fanarahana ity dia araka ny voalazany andriamatoa tale général NMCC teo sady misy avy any amin'ny zareo mankaty amin'ny DGI misy koa mankaty amin'ny DGI mankany amin'ny zareo satria zany fitarainana ho azo avy amin'ny mpandraraha zany dia tsy maintsy ho arahana fanadihadiana dia eo zany ny toeran'le fifanakalozana zay renseignement zay ary sady azon-zareo exploitena izy amin'le mesure collective commerciale amin'ny anarany entité mihitsy no azona exploitena ihany koa amin'ny mety hoe fitilianan'ireo olona zay manao tsy mety zany lafiny araketra mahatonga ihany koa le faninanana takira.